Tsy hisy intsony ny fikirakirana ny vola taratasy amin'ireo sampandrara eo anivon'ny Ministiteran'ny Rano, ny Angovo sy ny Akoranafo manomboka ny volana Janoary 2024 izao. Anomboka ny faran'ny volana izao kosa ny an'ny eo anivon'ny komina Lasora. Ny PaositraMONEY no anifan'ireo vola tokony aloha rehetra, lohalarana amin'izany ny karama. Vita omaly teny Ampandrianomby ny Fifanaraham-piaraha-miasa teo amin'ny Ministera Postra sy ny Fifandraisan-davitra, ny fampiroboroboana ny aitao arakajy mirindra sy ny Ministeran'ny Rano sy ny Angovo ary ny Akoranafo. Tafapetraka omaly teny amin'ny Lasora ihany koa ny Paositra Malagasy fitaratra amin'ny PaositraMONEY. Farana Razafin-dravery sy Ivianel mitondra ny andindino momizay. Tsy hisy intsony ny fikirakirana vola taratasy amin'ireo tolotra fanomeny mpiasa eo anivon'ny Ministeran'ny Rano, ny Angovo ary ny Akoranafo manomboka izao. Ny PaositraMONEY no andoavana ireo rehetra ireo raha nitatitra avy amin'ny Minisitra Vonjy-Andriamanga. Tsy hisy fiovana ny vola raisin'ny mpiasa satria memem-pona ny fandefasana vola amin'ny PaositraMONEY. Hitatra amin'ny faktura sy ny vola tokony aloha rehetra amin'ireo sampandrara eo anivon'ny Ministeran'ny Rano, ny Angovo ary ny Akoranafo izany, ka tsy hisy intsony ny fikirakirana vola amin'ireo sampandrara ireo manomboka ny taona 2024. Tontosa omaly ny Fifanaovan-tsonian'ny teo amin'ny tale jeneraly ny Paositra Malagasy sy ny tale telo teo anivon'ny Ministeran'ny Rano, ny Angovo ary ny Akoranafo. Itondra tombontsoa lehibe ho an'i Madagasikara ny PaositraMONEY, ny Ministry ny Postra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny aitao arakajy mirindra satria ankoatra ny isin'ny fandriam-pahalemana vokatra ny tsy fitondrana vola taratasy mivezivezy intsony dia hidina ihany koa ny tahan'ny vola avoaka amin'ny fanamboarana vola eto Madagasikara. Révolution marina ny fomba fampisana ny vola ary mety ena betsaka mihitsy ny fampiasantsika vola taratasy zany fantatrareo tsara fa reny vola taratasy reny mandany vola be reny amin'ny banque centrale satria tsy maintsy afarana le vola simba avy eo dorana rehefa tonga zany ty monnaie électronique ty tsisy mandory vola zany tsony eto fa tena mampalahelo mihitsy hoe vola ny vidina voatery dorana satria tsy maintsy soloina lehibe. Ho fampiarana sy herisona amin'ny tsy fivoarana eo amin'ny fikirakirana vola ity dia notokanana androany teny Alatsinainy ny Paositra Malagasy fitaratra amin'ny PaositraMONEY ka hiditra amin'ny fandoavana ny karama amin'ny alalan'izany ihany koa ny komina Lasora. Fitandroany ihany koa ny Fifanaovan-tsonian'ny momba izany teo amin'ny tale jeneraly ny Paositra Malagasy sy ny ben'ny tanàna na Lasora. Mikorotana tanteraka ny fitantanana ny tsena